zay ara no izy fa hiditra amin'izay ao anatin'ny vahiny manaraka dia vahiny zay resaka kolotsaina kaila. Salama tompoko, salama indray. Salama indray kaila. Ina vaovao any kaila? Vaovao be dia be angamba. Kaila aloha zany ho an'izay mbola tsy mahafantatra fa mino fa za rery mety tsy mahafantatra fa ny olona rehetra dia efa mahafantatra daholo fa kaila dia Panao slam. Ay, panao slam. Fa tsy pislam. Ina moa zany hoe mislam? Fivavahana musulman zany. Tsisy idirany amin'ny fivavahana musulman. Slam raha ohatra hoe tantaraina amin'ny tena izy dia avy any États-Unis hono izy io teraka tamin'ny 1980 tany hoany tonga tany France tany amin'ny 1990 ary tonga teto Madagasikara tamin'ny 2005 dia Mark Smith no namorona anazy dia ny slam natao hoe manomboka matimaty ny poézie tamin'izany dia ozy izy Mark Smith sady entrepreneur izy no poeta hoe inona ny zavatra afaka hoforonintsika mba ahafahantsika mampiroborobo indray zany atao hoe poézie zany. Fa raha ho an-kaila manokana dia ny slam dia efa teto Madagasikara hatramin'izay niaraka tamintsika foana tao amin'ny alalan'ny kabary antsa sova beko zay. Fa Mark Smith ve raha lanstan? Tsy raha lanstan izy ka. Tsy raha lanstan Smith izy ka. Ohatra raha tsy diso ohatra misy slam kely afaka jerena ve? Ie, afaka jerena. Inona le izy eo? Madagasikara angamba, zay ny nahafantaran'ny olona rehetrarehetra ana angamba. Ndao ary Madagasikara tsy mandoarika. Laissons l'histoire juger du passé, juger du présent, laissons le futur murmurer son cours. Nosy masy Madagasikara manakarena tantara fa sotra sy teny fazanatany noloton'ny kolotsaina vahiny dia teo azy amin'ny fanagasinina malgasisation de nos terres car le malagasy est notre longue mère cependant est naguère le mérite de nous plaire stéréotypé vidagasy au même titre que les vitas nous fa lazaiko an'lany efa fangasy mahavoky gasika tsara gasika manjaka aza manao fanahinjaza manjanjana aza mitomanrandrana tsy manendriky ny tena fa manendriky ny hafa fa miafy tsy feno ankehitriny malagasy azafady fifalamody zao no miteny amin'ny teny vahiny kanefa tsy meky tsisy satria efa lasa fialatsiny hoe tsy haiko fa za vahiny fa kolon voatabia zao eny amin'ny lakotony efa mandeha amin'ny euro nefa lara resaka ariary mbola zéro mondialisation globalisation fanatotolona amin'ny rafandrosoana nefa Madagasikara mbola mikorosy fahanao amin'ny fantrana ny adalan'ny gasy zao nefa irehareana tsy tataratra itsono magasy ny gasy ohatry mbola tsy nandihy fianarana tsy nianatra taratasy Madagasikara nosy andrazako Madagasikara tandrazako fansota sy teny mpitondra fanjakana tanjazana fahafahana fandrosoana efa tao makamiaratsiana sy falotona tanjazana fahafahana famarinana manjaka ny kolokolo mbe vola ihany no mifaninana tanjazana fahafahana fitiavana samy malagasy mifamomy ayatsy havanana tititany tito tsy ahitana filaminana fandrombana serisetra pobasy etretra Madagasikara nosy andrazako Madagasikara tandrazako lova tsy mifindra voarapaka sy voarindra horado mipetraka ho vaka fa efa feno randrazako mbeara mipetraka ho tomboka seny tantara fa zaho tsy nasiny lanjany anefa zany ankehitriny to zaho tsy nisy azany matofo amanainy ireo mahery fomba hiadana ny laka nefa ilahy ankehitriny to tsy miraharaha aiza le kolotsaina malagasy zay mitambatra vato zay misaraka fasika zao samy makahoasy samy mandeha samy mitady sa samy manao trino voala satria zanaka mpanafa zay miady amambisy amambaty satria zanaka mpanarato aujourd'hui c'est la loi du plus fort raha kely sandry lahy zany tsy de sais que tu as tort fazaka ambesandry fazaka ambaroa tsy ambaratelo tsy ambararoa fa malasa saina malasa ambiroa fa zay besandry ihany mahavoka voavidim-bola marina amvola rarina atsezambana dia vahoaka miandry tatana dia tsy afaka niny ekipe ao anao mazy be tsy mahita sanatria manao politika fa milaza sy manambara ny tantara ka aleo ny tantara no tsara ka ho elavelana ianao Gasikara. Akory tsy taoko tsony zay ho tenena tsy taoko zay tenena amin'izany saika antany kaila hoe ianao nga misotro menaka foana izy ohatry mihazakazaka be zany ohatry mipilisa 10 satra be hoe ianao ve tsy manofo miteny amin'ny alina nazanao ony zany tamin'ny mbola kely fa zao efa tsy manao an'izany tsony fena zany no mahatonga anao hoe andeha anao an'iny slam ohatry zany
ianao daholo mamorona an'ireny zavatra ie za daholo mamorona reny zavatra rehetrarehetra reny za efa nanomboka nanoratra tamin'izah eny taona tany am-pianarana tamin'ny mbola kely dia nanoratra poésie récitation za koa nanoratra tamin'izany fa tao anatin'ny boky lala sonorana nanoratra dia avy eo niakatra tany am-pianarana dia lasa tononkalo dia avy eo nafantatra ny slam tamin'ny 2010 dia hitako hoe slam kokoa no mety aminazy sy mifandraika amin'ny zavatra ataoko dia amin'ilay miteny aingana be ny olona rehetrarehetra samy manana ny atao ao anatin'ny mozika angamba hoe samy manana ny floany floany rabosa tsy hitovy mihitsy ny amin'ny floany maître sa ohatra na zavatra ohatran'izany fa samy manana ny signaturany dia lenazy zay ny signaturako hoe misy fotoana miteny aingakaingana be vetivety aloha toizako lizy fa ho ampidirintsika aloha le vahiny anankiray fa vehity izy satria amin'izay afaka mba mandray resaka kosa manjary ohatran'ny hoe slamy bakolo be fotsiny izy na tsy ny hoe arianina ry zalahy ina vaovao faly miara-banaroa rehetrarehetra dia ny mpijery any tokantrano any zany a dia tondra vaovao kely koa moa zany zay dia sady faly mahita ny kaila gaga mihitsy za teo tamin'le slam taony zay mantsy mahatonga anay alao ampidiriny ngaray fa tena ohatrany zatra foana mahita hoe clip misy hoe mira mélodiquement zany le feo a fa le teo tena tsy hoe rap foana le izy fa mba misy kanto kely zany le fomba na dia rapide be izy miteny fa misy kanto zany le izy zay ngambany fa izy raha fahitako azy dia zao raha vao miady aminy dia izy le hoe tsisy andaharana raha tsy fantatra dikany hoe tsisy andaharana dia izy hatramin'ny farany izy eo ihany dia voaka fotsiny ohatrany nahazo anaty teo e tsy nahita tenena ntsony ohatra misy akona misy extrait anankiray fa fantatrina ve fa maninony François Hollande tsy nilatsaka ntsony satria tsy nataony io nge nataony namahy mihitsy tamin'ny francophonie efa saika tsy teny sa tsy ndao arany Mesdames et messieurs, méfiez-vous des vagabonds, artistes, réfugiés et autres adeptes des révolutions. Ils volent votre terre natale, votre langue, votre horizon. Ils se moquent du capital et des lois de vos nations. Ils sautent par-dessus les méridiens, se rapprochent de vos maisons. Déjà vos mers ne charrient plus que des vagues d'immigration et vos chemins se remplissent de poètes en panne d'inspiration. On dit souvent que mon art dérange quand je dis ce que je pense et quand je pense ce que je dis, nuance, c'est étrange comme les temps changent. On dit souvent que mon art porte préjudice. On me plaide coupable d'utiliser mes mots à ma guise. Moi qui n'ai que les mots en guise d'armes, je les aiguise car c'est la justice que je vise. On dit souvent que mon art porte atteinte à l'autorité des institutions. Libre, j'abuse de ma liberté d'expression. À connotation, le slam est devenu synonyme de rébellion. On dit souvent que mon art ne sert à rien, que slammer ne sert à rien, c'est cela ce qu'ils disent, c'est monsieur, madame, je sais tout, qui savent tout, sauf rien. Allez leur dire qu'on est tous sauf rien. Parce que s'il y a une chose que je sais, c'est que je ne sais rien, disait Socrate. Et Descartes, que la parole a beaucoup plus de force pour persuader que l'écriture, sachant toutefois que les écrits sur les paroles souvent perdurent. Alors pourquoi j'écris? Serait-ce par soif de liberté? Par mélancolie d'un lieu où je n'ai jamais mis les pieds? Face à ma feuille, un peu de paix et de sérénité, alors je crée. Toujours en quête de raison, souvent de se le dire et de partir sans raison. Oui, j'ai soif de liberté, mélancolique d'un lieu où je n'ai jamais mis les pieds, que l'humain... Kaila, iny zavatra iny a dia tena nampihetsi-poan'ny olona mihitsy tamin'iny fotoana iny. Tsy haiko raha fantatrao zany. Tsy teo amin'ny fotoana nanaovana an'iny zay zany tsy nafantatra mihitsy hoe ny stand innovation na tany amin'ny farany a. Fa tena nampihetsi-po tanteraka ny olona mihitsy. Tsy nafantatra mihitsy zany zay satria maika nivoaka be satria pression be koa hoe 80 chefs d'état sy représentants au total zany no teo dia sady le olona tsy hoe lavitra anao eo aloha eo fa eto akaikinao eto dia tsy fantatra hoe voatifitry ny basy ve sa ahoana rehefa tafavoaka eto sa hoe ahoana dia enao ve zany izay zavatra ampanaovanao tsisy adinonao daholo misy adino ihany ka ohatra hoe mety adinona ohatrany hoe adiniko ny telefoniko na ohatrany
satria tsy natiko tenena hoe manana mémoire be mihitsy ianao am'le izy eno mitovitovy ihany aloha misy tsika zavatra parole eo ambony saina io zany tsy adino hoe misy adino ka Ah, misy zay mibilisatra rehefa indraindray zay teneniko hoe olombelona tsy maintsy hoe misy zavatra adino na ohatry mpihira ataoko mety hoe nenao mety misy adinonao de misy hoe ye tampoka ohatra de nenahy koa tsy maintsy misy ohatran'izay ihany hoe eto adinoko de mody miteny zavatra mirima fa tsisy mahita an'iny fa za ihany no mahita an'iny fa tsy troublé anao rehefa misy an'izay ny olona rehetrarehetra tsy maintsy misy anina kely fa rehefa ela teo ianao de tsy maintsy hainao ihany no manakona any reny tena nisy disodisy be deabe tao anatin'iny zao fa tsisy nahita Zany, Ie. zao aloha kaila tsy ataoko veloma ianao fa mbola veriko eto anao rehefa avy eo satria misy zavatra ampanaoviko anao fandana aloha anao manao répétition kely ao ambadika ao rehefa avy eo tsy haiko akory le zavatra mpanaovinao Ah, anany tonga efa de- za no répétition tonga de répété ho fotsiny le izy fa tonga de ataotsika tonga de misilama be tonga de mifanao passe-passe tsika sy anao aloha za eritreritra an'izay ary de rehefa avy eo tsika miona ianarana de rehefa avy eo raha fandao aloha sina jingle kely a de pub avy hatrany aloha zao